mafy dia mafy raha mbola misy mafy zany miteka dia ataovy ihany alleloia misaotra n'Andriamanitra isika satria miaraka amintsika eto izy tena fahasoavana lehibe ho antsika ty fotoam-pivavahana androany ity fahasoavana no ilazako azy satria ny Andriamanitra izay ivavahantsika dia hitsinjo antsika manokana izay toka eto amin'ity fotoam-pivavahana ity marobe ireo zavatra ho ataon'Andriamanitra amintsika androany ka dia aoka vonina be mihitsy ny fonao mba tena hoe anompo an'Andriamanitra faharoa dia arabaina daholo ianareo rehetra efa tonga eto arabaina toy izany ianareo any tokantrano any amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy amintsika zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao zay mandray anjara amin'izao fotoam-pivavahana izao ka hoe tsy handray ny zava-tsy ny lanitra andao hiteka mafy an'Andriamanitra antsika rehetra azy andao mbola hiteka mafy ihany Jesosy Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sa tsy zany ve alleloia ny voninahitra ho an'Andriamanitra ivavakatsika ry Andriamanitra raha nay malala raha nay masina raha nay izay ny an-danitra isaorana ny eny anaranao ilay anarana ambony indrindra amin'ny anarana rehetra zay tononony ankehitriny dia miondrika eto anatrianao amin'ny anaran'i Jesosy izahay ary mivavaka aminao mba ho tahina arak'izay fa nambara ny mpanomponao teo ty fotoam-pivavahana androany ity ka na izahay tonga ato amin'ity trano ity nareo namanay izay manaraka amin'ny alalan'ny televiziona na Facebook na YouTube amin'ny anaran'i Jesosy samy andray fahasoavana avokoa ny izahay rehetra dia raina mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany hira anankitelo mifanesy no hoe tsika manome voninahitra an'Andriamanitra ka dia ataontsika amin'ny fontsika rehetra zany hira zany tiako ambara mandraisanao anjara manompo an'Andriamanitra amin'izay fanentanana rehetra atao eto mandraisa anjara fa ao anatin'izany fandraisana anjara izany no hiasa ny herin'Andriamanitra ka ho fahasoavana lehibe tokoa ny fiainantsika rehetra tompoko alefary raintsika mpitiavan-tanana ny mpitarika ny fotoana androany Alleluia. Dia faly mbe rahabantsika rehetra indray izahay ety anoloana tonga soa eto ianao a ny tompony efa nitondra anao eto ary mino fa izy anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao amen arabaina ihany koa isika rehetra izay any tokantrano ano mino fa Andriamanitra ihany koa andray an-tanana amin'ny fiainanao ary tsy ho disanjara ianao raha manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao androany isika ao anatin'ny fotoam-piderana sy fiankohofana dia aneo ary anambara fitiavana an'Andriamanitra indray tsy haiko takiny ahoana ny rehefa fitiavanao an'Andriamanitra tsy haiko hoe isaky ninona ihany koa ianao milaza amin'Andriamanitra fa tena tianao izy kanefa anao sy Andriamanitra izany fa ny any androany kosa dia araroty ilazanao ny fitiavanao an'Andriamanitra eto Jesosy miaraka amintsika eto izy dia topoy amin'ny fonao manontolo izy hoy ny tenin'Andriamanitra anankiray izay ao amin'ny ohabolana toko 9 andiny 17 manao hoe tiako izay tia aho izy izy ary izay mitady aho fatra mitady aho izy dia ahita noho izany manentana anao androany raha tena hoe tianao ny ahita an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao dia aseho hiasa fa tena tia azy ihany koa ianao raha tianao no tena ho tsapanao 100% zany fitiavan'i Jesosy zany dia aseho hiasa fa ianao koa dia tena tia azy ka tsy mila mangataka ianao tsy mila mitady ianao fanasitranana vahaolana fa ny fomba fanahonao fotsiny hoe tena tianao amin'ny fonao manontolo Jesosy dia efa ho hitanao fa handray valim-bavaka ianao amen ka manasanao ary mitsangana amin'ny toerana izay misy ianao dia andaontsika androany ilaza amin'ny alalan'ireto hira anankitelo misesy reto hoe tena tiantsika Jesosy tena tiantsika loatra Jesosy dia tena izany indrindra ny antony mahatonga antsika hanandratra azy hidera azy hankalaza azy amin'ity androany ity ndahoarana
loatra ianao tiako loatra andria manitro tiako loatra andria manitro tiako loatra andria manitro tena tiako tokoa ny miaraka aminahy tena tiako tokoa Dao mbola ventsika fotsika raha manontolo hoe tena tiako ianao Andriamanitra ô tiako loatra andria manitro tiako loatra andria manitro tiako loatra andria manitro tena tiako tokoa ny miaraka aminahy tena tiako tokoa ny miaraka tiako ianao Jesosy tompo ô tiako loatra oka tsy hira mivoaka am-bavanao fotsiny izany fa tena iainy tena iainy dia tena ambarao amin'ny tompo amin'ny alalan'izany izany fa tena tianao loatra izy Jesosy tompo tiako loatra Jesosy tompo tena tiako tokoa ny miaraka aminahy tena tiako tokoa ny mbola miaraka ventsika ihany hoe Jesosy tiako loatra ianao tiako loatra Jesosy tompo tiako loatra
nataonao tamin'ny fonao manontolo zany iry zany jesosy a mahita an'izay ao anatintsika dia raha nataonao tamin'ny fonao manontolo le hira teo dia hitanao ihany koa fa valian' jesosy zany fitiavano anao zany tsy mila mangataka izay ilainao akory ianao fa izy efa anao mihoatra lavitra noho izay nofisinao mbola mafisitsika amin'izao fotoan'izao a fa tena feno izao sy anao any fitiavana ho an'i jesosy tiako ianao ametraka ny tananao eo amin'ny fonao ary nanandratra ny tananao anankiray hoe androany izay jesosy dia tena hiteny aminao fa tena tianay ianao androany izay fanay masina dia tena hiteny aminao fa tena tianay ianao androany izay andriamanitra ray dia tena hoe amboraka aminao tanteraka fa tena tianay ianao ary feno ny fitiavanay ho anao zany mihitsy fanay masina feno zahay feno fitiavanao anao ary tsy ho teniteny mivoaka mivavanay fotsiny zany fa amin'ny fonay manontolo feno ny fitiavako anao feno ny fitiavako anao Jehova feno ny fitiavako anao Jehova ny foko sy ny saiko ny fanaiko rehetra entiko hiderana ny foko sy ny saiko ny fanaiko rehetra entiko hiderana oka hisandratra ianao jesosy misandrata misandrata ianao misandrata misandrata ianao Jehova tiako tena tiako misandrata ianao misandrata amin'ny avy indrindra andriamanitra misandrata ianao misandrata misandrata ianao Jehova tiako tena tiako ianao feno ny fitiavako anao jesosy io feno ny fitiavako anao Jesosy feno ny fitiavako anao Jesosy ny foko sy ny saiko ny fanaiko rehetra entiko hiderana
maminay ianao, tena maminay ianao Jesosy. Akibean'ny masonao, aoka tena anarika an'Andriamanitra ianao. Ao anaty ity fotoam-pivavahana ity dia eto izy. Raha tsapanao fa marina zany dia akipimy masonao. Ao indreny lohanao, aoka isaintsaina ny momba an'Andriamanitra sy ny fitiavany ary ny famindrapony lehibe izay ataony aminao ianao. Raha mino anao fa misy izy, lehibe ny fitiavany, lehibe toy izany ny famindrapony, dia hitany tanany mahery mitsotra eo amin'ny fiainanao ianao. Ary na dia ianareo any atokantrano any azy dia afaka tsapany fahamarinana azy zany. Andriamanitra, amin'izao fotoana izao dia mivavaka aminao aho ho anay rehetra, ho tsapanay tokoa amin'ity androandroany ity ny alehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao. Ka ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao dia hita ny voninahitrao izahay. Ny marary amin'ny rehetra toka eto ho sitrana daholo na iza na izy. Ny manana olana ihany koa dia ho vonjenao. Hatramin'ireo namanay any atokantrano any dia tsapany herinao manasitrana sy ny herinao mamaolana. Misaotra Andriamanitra, tena ho ataonao zany, tena ho ataonao zany, tena ho ataonao zany. Satria Jesosy no tomponay sy mpamonjy anay, efa maty tondra amin'ny fahotanay, efa nalevona ary efa nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo izy. Velona izy ankehitriny ka manao fifonana ho anay eo an-tanakavananao. Ary zany mahatonga anay mino fa tena aneo fahasoavana lehibe amin'ny rehetra ianao. Misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Amen. Maka toerana tompoko. Iroso hitondra ny fanatitsika amin'izao fotoana izao. Mila manome an'izany fanatitra izany amin'ny fonao rehetra ianao. Zay manome am-pifaliana hoy ny Baiboly no ankasitrahana. Raha tena vokatry ny fonao ny fanatitra ataonao, na isika ato amin'ny tranon'Andriamanitra ity, na ianareo any amin'ny toerana misy anareo any, dia tiako milaza fa miandry an'izany Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra miasa tokoa ianao. Anao hira anankiray isika ao anatin'izany ho anareo izay nanomana ny ampahafolo-karena dia mahazo manatona aty anoloana. Eto anoloana eto ihany koa misy ale fanohanantsika ny émissiontsika na radio na télévision samy mandrainjara arak'izay vokatry ny fonao ianao. Anao hira anankiray isika rehetra ao anatin'izany dia manotsika tompoko.
misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ity fotoam-pivavana ity izay arahana fanambarana ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Koa sokafo ny Baiboly ao amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 10, andininy 7:30 sy 8:30 no hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Asin'ny Apôstôly toko 10, andininy 7:30 sy ny 8:30. Toy izao ny voasoratra, arao tsara io voasoratra amin'ny écran io. Dia ilay teny natomboka hatrany Galilea ka notoriana tany Jodia rehetra teo aorian'ny batisa izay notoriany Jaona, dia ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta. Zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina izay novakiana io ry fiangonana malala manatrika ty fotoam-pivavahana ity no hitondrana fampianarana sy fampaherezana ho antsika rehetra tonga manotrina ty fotoam-pivavahana ity, na ho anareo any tokantrano any ihany koa zany. Androany aho dia iresaka aminareo na hoe anazava aminareo mikasika ny amin'ny fanasitranan'Andriamanitra, ary aorinany firesana na fanazavana mikasika ny amin'ny fanasitranan'Andriamanitra izay ataoko zao dia zao, dia hivavaka ho anareo rehetra izay marary ao, na ianareo tonga eto na ianareo any tokantrano any. No zany dia tomboko sahady ianareo ny ino fandroany no fotoanan'Andriamanitra anasitranana anareo izay marary, ary manana finoana fa raha manam-pinoana ianao dia arabaky teny hositranan'Andriamanitra ianao. Amin'ny mampanompon'Andriamanitra mantsy dia hivavako anareo aho, hivavako anareo aho satria zany no baiko no men'Andriamanitra ahy, no meny Jesosy ahy. Voasoratra ato anaty ity Baiboly ity zany. No men'Andriamanitra baiko aho mba hivavaka ho anareo izay marary, satria izahay mpanompon'Andriamanitra tahaka izao hitanareo zao dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Zany ihany koa no mbola voasoratra ato anaty ity Baiboly ity. Noho izany arao tsara ny fanazavana entiko mikasika ny amin'ny fanasitranan'Andriamanitra. Hatramin'ny taloha elabe, hatramin'ny taloha lasa tany dia efa nanasitrana ny olona marary ny tompo Andriamanitra. Ilay taloha lazaiko io dia taloha natokavan'i Jesosy Kristy tety ambony tany, ilay zanaka natokan'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona. Taloha ny natokavan'i Jesosy dia efa nanasitrana olona marary Andriamanitra. Ohatra anankiray ity ao amin'ny bokin'i Isaia toko 9:30 dia 1 ka hatramin'ny 9 dia misy tantara tahaka izao: narary Ezekia lelan'Andriamanitra na Ezekia mpanompon'Andriamanitra, dia teo anoloan'ny aretina nahazo azy dia nitady fanasitranana tamin'ny fomba maro izy, ny akavanana, fa tsy nety sitrana mihitsy izy tamin'izany. Ary tamin'ny farany azy dia nahazo faminaniana tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany izy, fa ahafaty azy eo aretina mahazo azy io. Aretina kansera amin'ny alalan'ny vay no nahazo an'i Ezekia tamin'izany fotoana izany. Dia inona ho ianao nataon'i Ezekia? Rehefa hita fa tsy sitrana mihitsy izy, tatsy na teroa, ndrindrindrindra fa nahazo faminaniana izy fa ahafaty azy ilay aretina, dia lasa izy olo Baiboly hovakiko aminareo rehefa avy eo ilay teny, nandohalika na nandrifinindrindrina izy, ary nitaraina mafy tamin'Andriamanitra izy, sady nitomany tena
nivavaka tamin'ny fony rehetra, nitaraina tamin'ny fony rehetra, ary tena nitomany satria mbola naniry ny ovelona eto ambony ty tany ity Ezekia. Ry havana malala, ry fiangonana, manarika zao fotoam-pivavahana izao, manoloana ny zavatra irinao ataon'Andriamanitra aminao. Dia zao ny teniko aminareo, teny izay rainonareo ary raisinareo dia ho ataon'Andriamanitra tanteraka aminareo. Manoloana ny zavatra lehibe irinao amin'Andriamanitra, dia zao ny torohevitra omen'Andriamanitra anao zay ho zarako aminareo. Eto anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izany. Afaka tena mitaraina mihitsy ianao, afaka mitomany mihitsy ianao. Azo atao vitavita ho azy hoe tsy efa hain'Andriamanitra ve ny zavatra iriko e, tsy efa fantatr'Andriamanitra ve ny zavatra tena ilain'ny foko e. Tompoko, efa fantatr'Andriamanitra ny zavatra irinao, ny zavatra tena ilain'ny fonao, fa ilaina mihitsy anao manao pratika hoe manao vavaka tahaka nataon'i Ezekia, mitaraina tahaka nataon'i Ezekia, na andatsa-dranomasy mihitsy tahaka nataon'i Ezekia. Fa ny Andriamanitra nge ry havana ka Andriamanitra mihaino vavaka e, Andriamanitra mamaly vavaka e. Amen. Dia rehefa nanao an'izay fihetsika izay Ezekia, nivavaka, nitaraina tamin'Andriamanitra, narana ranomaso, dia sorana ny Andriamanitra fa niaino azy tany an-danitr'Andriamanitra. Ary rehefa niaino Andriamanitra dia avy hatrany le zavatra niriny Ezekia mihitsy no nefain'Andriamanitra, lositran'Andriamanitra mivantana izy. Ary nampian'Andriamanitra 10 taona indray ny andro havelomany teto ambonin'ny tany. Androany, raha misy aminareo tapa-kevitra anao vavaka tahaka nataon'i Ezekia, hitaraina amin'Andriamanitra ihany koa, ary mety handatsa-dranomaso manoloana zavatra irinareo. Amin'ny anaran'i Jesosy no anambarako ampasahina hoe no n'Andriamanitra ny fangatanao, ho tantaran'Andriamanitra ny fanirinao, ho toka eo aminao amin'ny fomba magaga izany tompoko. Halleluia! Ary ity zavatra anankiray efa nambarako taminareo matetika ity teny ity, ry teknisiana sokafika eo amin'ny Efesiana 4 hoe 2:20, Efesiana 4:220, dia zao voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy: ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heveritsika azy araky ny hery izay miasa atao amintsika. Ny tena tokambara dia hoe io Andriamanitra ivavahantsika tompontsika io tena mihaino vavaka sy mamaly vavaka ary manefa faniritsika, ary ny tena mampahery sy tena mampitehitratra dia hoe afaka manome zavatra mihoatra noho izay nangatanao, mihoatra noho izay nirinao Andriamanitra. Ko androany amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka amintsika ihany koa anezany. Izy zavatra lehibe tsapozinao ane ho ataon'Andriamanitra ny fiainanao, zay rehetra mindy angatana hitehaka farany izay mafy, ataovy mafy ny tehako. Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, satsy zany ve? Halleluia! Andonge vakitsika amin'ny voasoratra la Isaia 4:30, dia vakitsika manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 5. Toy zao voasoratra: ary tamin'izany andro zany dia narary saika maty Ezekia, ary Isaia mpaminany zanaky Amozy nakao aminy ka nilaza taminy hoe izao no lazain'i Jehovah, afary ny akonanao fa ho faty anao fa tsy ho velony. 2, io ilay notantarako taminareo teo. Dia nitodika nakany mirindry ny Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehovah hoe: Jehovah engany aka hotsarovanao ny nandihanako teo anatrehanao tamin'ny famarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary ny nanaovako izay tsara eo masinao. Dia nitomany mafy dia mafy izy. 4, avy hatrany dia naniraka ny Isaia mpaminany Andriamanitra ilaza vaovao mafaly. Zay ny voalaza 4 sy 5. Dia tonga tamin'ny Isaia ny teny Jehovah nanao hoe: mandehana ka lazao amin'ny Ezekia hoe zao no lazain'i Jehovah Andriamanitra Davida rainao, efa no enoko ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasinao. Indro
ampiko 5 taona ny andronao. Zany hoe hosotranoka anao dia mbola ampiko 5 taona indray ny andro avelomanao eto ambony ty tany ity. Fisaoratsy an'Andriamanitra ny amin'izany fahasoavana lehibe nataony tamin'ny Ezekia zany dia hiteka mafy dia mafy asika. Ary fisaoratsy an'Andriamanitra ihany koa satria mino isika fa tahaka izany ihany koa nataon'Andriamanitra amintsika rehetra dia mbola hiteka mafy dia mafy isika. Amen. Ny tiako ambara sy amafisiny izany dia zao: mpanasitrana ny marary rehetra Andriamanitra, mpanasitrana ny olona marary Andriamanitra ry havanao. Fa ity nanomboka tamin'ny fotoana natongavany Jesosy Kristy tety ambony tany dia ilay voalaza hoe zanaka latokan'Andriamanitra izay nomena antsika zanak'olombelona mba hamonjy aty zao tontolo zao ity. Nanomboka tamin'ny fotoana io dia nasongadin'Andriamanitra ny fanasitranana dia ny fanasitranana magaga. Nasongadin'Andriamanitra izany. Ary nasongadin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy satria nataiza tokoa ny toerana nisy an'i Jesosy na ny toerana nileny Jesosy dia nosotrany daholo ny olona rehetra narary zay nanantona azy. Nosotrany daholo, nosotrany satria nomen'Andriamanitra ray an'io Jesosy zanan'io ilay hery sy ilay fahefana avy any aminy matoka ny olona marary sitrana. Nomen'Andriamanitra ray an'i Jesosy zany hery sy fahefana zany dia zany no anto matoka ny olona rehetra zay tonga ao amin'i Jesosy na iza dia nosotranin'i Jesosy daholo. Amen. Ohatra anankiray zao ao amin'ny Asin'ny Apôstôly toko 10:7-8 ilay nivakina teo dia zao voasoratra hoe: zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery ka nandehandeha nanao soa na nasitrana zay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Ary manamarina izany ny tantaran'ilay lehilahy boka Matio toko 9, 1, 2, 3 ary 4. Lehilahy anankiray boka efa notsipahan'ny fiarahamonina napetraka ny ivelan'ny tanàna ary nikolasiana toy ny olona tsy misy intsony satria boka tsy mahazo mifanerasera amin'ny havana, tsy mahazo mifanerasera aman'olona, no heverina toy ny maty mihitsy azy. Dia rehefa nahitan'i Jesosy io lehilahy boka io dia nanantona Jesosy, nitarana tamin'i Jesosy dia zao mihitsy ny fomba fitenin'ilay lehilahy boka: Tompoko, raha mety anao dia mahay manadio ahy, raha mety anao diovy aho. Dia inona ho ianao no navalin' Jesosy? O Jesosy. Ary Jesosy Matio toko 9:7, ary Jesosy nanindritra ny tanana dia nanindry azy ka nanao hoe: mety aho, madiova ianao. Dia nadio tamin'ny apokany niaraka tamin'izay izy. Zany hoe nosotrany Jesosy lay lehilahy boka. Ndeo hiteka mafan'Andriamanitra isika. Amen. Amen. Ary anisany tena mampahery be dia ity na dia ireo olona tamin'izany fotoana izany tsy mendrika nomena fanasitranana azy dia mbola nosotrany Jesosy rehefa tena tonga teo aminy nitaraina taminy ary nitaraina narana vonoana. Misy tantara tahaka izao mantsy tamin'izany andro zany. Raha tonga tety ambony tany Jesosy taloha ny nahafatesany teo ambony hazo fijaliana dia tsy natao ho an'ny olona rehetra Jesosy fa natao ho an'ny Jiosy ihany, na hoe natao ho an'ny zanak'Israely ihany. Fa rehefa vitan'i Jesosy ilay fanavotana nataony teo ambony hazo fijaliana, zay izy vao natao ho an'ny olombelona rehetra. Noho izany tamin'ny fotoana nandalovan'i Jesosy tety ambony tany dia ireo Jiosy na ireo zanak'Israely ihany no nomena fanasitranana tamin'ny alalan'i Jesosy. Dia nisy aty ramatoa ity vehivavy Kananita
tsy isan'ny zanak'Israely, tsy isan'ny jiosy tantarain'ny baiboly fa nanatona Jesosy izy mba hositranina ny zanany vavy. Fa zao zavatra nitranga revana malala tsy tonga tany aminy le fanasitranana, tsy mena azy amin'ny fanasitranana noho izy tsy jiosy, tsy isan'ny zanak'Israely. Dia nisy fihetsika tahaka zao ary nataon'ireo mpianatra Jesosy, nataon'ireo apôstôly. Roa ihany vehivavy fa manelingelina atsika. Tsy diso ny apôstôly, tsy diso ny mpianatra, satria tena nanelingelina tokoa le vehivavy, satria vehivavy tsy mendrika mena fanasitranana kanefa dia mbola mitaraina ihany. Ary tamin'ny farany aza dia ho Jesosy tsy nirahana ngia ho ramatoa afa-tsy amin'ny jiosy, afa-tsy amin'ny zanak'Israely ihany. Fa iny ty ataonao? Dia mbola nitaraina ihany le ramatoa, mbola nitaraina ihany le ramatoa. Dia ondray Jesosy tamin'ny farany, tsy mety ramatoa ny manome sakafon-jaza ho an'ny alika kely, ho an'ny amboa kely, tsy mety. Fa tsy nampiovan'ilay ramatoa mihitsy zany, fa mbola nitaraina foana izy. Tena arak'ilay fomba fitentsika malagasy hoe tsy misy mangataka voatamaina eto. Dia mbola nitaraina foana izy. Ary zay ny natonga ny teny taminareo ty ary aloha hoe manaova tahaka nataony Ezekia, ary raha mafisiko manaova tahaka nataon'ity vehivavy ity. Inona zavatra irenao amin'Andriamanitra? Inona zavatra ilainao ho ataon'Andriamanitra aminao? Eto anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka izany, tahaka nataony Ezekia. Ary raha azonao atao mihitsy ny mitaraina tsako zany, dia mbola ataovy tahaka nataony Ezekia. Fa raha tena hivavaka ianao, tena hitaraina ianao, azo antoka riavana fa iainanao Andriamanitra ary amaly anao izy amin'ity androandroany ity. Dia arak'izany koa nataon'ity ramatoa ity, fara resy lahatra Jesosy. Tena lehibe ny finoan'ity ramatoa ity, tena lehibe. Vehivavy tsy mendrika omena fanasitranana, satria tsy niranao afa-tsy amin'ny zanak'Israely zay ondry very ihany. Kanefa izy ity tsy mamela mihitsy fa mitaraina foana. Satria nahoana? Satria manam-pinoana izy, fa tsy maintsy hiaino azy aho, tsy maintsy amaly azy aho, tsy maintsy amaly vavaka azy aho. Zany zavatra nitranga. Dia vokatra ndraidraiky zany dia ho Jesosy tamin'ilay vehivavy sokafy kelike matitiko fa 12 andiny faraky amby 20 ka hatramin'ny 20 fa kitsika le teny. Dia mba jereo kely izy olona zao hoe dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany Tiro sy Sidôny. Ary indro nisy vehivavy ka nanita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany zany ka niantsona anao hoe mamindra-fo amiko tompoko, zanako David ô, zanako vavy ampahoriany demônia loatra. Fa izy tsy namaly teny azy, dia nanantona mpianany ka nangataka taminy nanao hoe roa izy fa miantso mafy ato aoriantsika. Dia tohizana ny famakinana teny. Ary izy namalika nanao hoe tsy nirahana ho Jesosy afa-tsy ho amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Fa nanantona ihany raha vehivavy dia niakohoka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo aho. Fa izy namalika nanao hoe tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an'ny amboa kely. Fa ora vehivavy mariny zany tompoko, fa na dia ny amboa kely azy mba mihinana zay tsombotsombony latsaka avy amin'ny latabitry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay irinao. Dia sitrana ny zanavavy tamin'izay ora izay. Inona moa zany tena tiako ambarantsika fiangonana? Na dia olona tsy mendrika omena fanasitranana azy, dia nomena Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy rehefa nanantona Jesosy. Halleluja. Ry havana malala re fiangonana
manaraka ty fotoam-pivavahana ity. Mpanasitrana ny marary Andriamanitra hatramin'ny taloha. Mpanasitrana ny marary Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, fony Jesosy nandalo tety ambony tany. Eny, hatramin'ny andron'ireo apôstôly, zany hoe efa tsy tety ambony tany intsony Jesosy tamin'izany, fa efa nampiakarina ho any an-danitra, dia mbola nitohizan'Andriamanitra ray tsy to foana ny fanasitranana ny olona marary. Tamin'izany ny hery sy ny fahefana izay nomen'Andriamanitra ray an Jesosy Kristy ho fanasitranana ny olona marary, dia nomeny Jesosy an'ireo apôstôly, nomeny Jesosy an'ireo mpianatra ihany koa, mba ahafahan'Andriamanitra manohy ny asa fanasitranana amin'ny olombelona rehetra izay mila azy sy izay mitady azy. Jesosy mihitsy no nanao an'ilay passation, zany hoe nanome hery, nanome fahefana an'reto apôstôly sy reto mpianatra reto mba ho fitaovana eo an-tanan'Andriamanitra ho fanasitranana ny olona marary mitady an'Andriamanitra. Ohatra, zao ny teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 7:20, ilazako ny amin'ilay fahefana izay nampitany Jesosy tamin'ireo mpianatra sy tamin'ireo apôstôliny. Matthieu 7:20, andiny fa 20, aroa Jesosy, ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ny hery sy fahefana rehetra efa nomen'Andriamanitra ray ahy, ary zany hery sy fahefana zany ry apôstôly, ry mpianatro, dia ampitako aminareo ihany koa. Koa dia mandehana ianareo mitory filasan-tsara amin'ny olombelona rehetra, koa dia mandehana ianareo sitrano ny marary rehetra. Andoky vakitsika ny teny manambara an'izay tohin'izay Marka 4:12, andininy fa 15. Aroa izy taminy, mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filasan-tsara amin'ny olombelona rehetra. Dia mpiakaro ihany, ary fa famantarana zao no anaraka izay mino amoaka démonia amin'ny anarako izy. Dia mpiakaro ihany, dia ny tapany farany ery, ametra tanana marary ianareo apôstôly, ianareo mpianatro, dia ho sitrana ireny. Nomeny Jesosy an'reto apôstôly sy reto mpianatra reto lay hery sy lay fahefana izay efa nomen'Andriamanitra ray azy, nomen'Andriamanitra an Jesosy, mba tokandreo apôstôly afaka manohy ny asa fanasitranana eto ambony ty tany ity. Ary tena voaporofo mihitsy zany ohatra Marka 4:9 zao ka le andininy fa 7 sy 20, ary tsara ke voasoratra ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy, rehefa avy namen'ilay hery sy lay fahefana tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra, dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka ho tany-kavanan'Andriamanitra. Andininy 20, taorinan'izay fa izy ireo kosa, ireo apôstôly, ireo mpianatra, dia lasaka ny toro-teny eny tontolo eny, arak'izay nanondran'Andriamanitra ray ahy, nanondran' Jesosy azy, ary nitombo Jesosy niara-ny asa taminy, niara-ny asa tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra, ka nanamarina ny teny, nanamarina ny toro-teny, nanamarina ny hetsika sy ny asa rehetra nataon'ireo apôstôly mikasika ny fanasitranana tamin'ny alalany famantarana izay nomba azy. Manamarina izany koa ny voalaza Asan'ny apôstôly 2:12, zao ny voasoratra. Ary ny tanan'ny tompo, ary ny tanan'ireo apôstôly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro tamin'ny vahoaka. 9:40, ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina Jerosalema dia nivory koa nitondra ny marary sy izay nampahorian'ny fanamaloto, dia sitrana avokoa izy rehetra. Niositran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hery sy lay fahefana nomena Jesosy, izay nampitany Jesosy tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra, ny marary rehetra izay tonga teo anatrehany-ireo apôstôly na ny marary rehetra tonga teo anatrehany-ireo mpianatra Jesosy.
ka ny vaovao mafaly zany dia izao mpanasitrana ny marary Andriamanitra nanomboka tamin'ny fotoana natokavan'i Jesosy teto ambony tany dia mbola naneo zany fanasitrana zany hatrany Andriamanitra ary mbola nitoy zany fanasitranana ny marary zany tamin'ny andron'ireo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy ary hatramin'izao taonjato fa 120 taona arivo fahatelo misy antsika zao dia tsy nitsahatra intsony ny fanasitranan'Andriamanitra ny olona rehetra izay marary noho izany ho anao tonga eto ho anareo izay marary naretina goavana be io na dia retina kesy bitika ary no andraisanao azy miomana ianao androany fa hositranan'Andriamanitra hositranan'Andriamanitra le fitoam-pivavahana teo aloha zao a dia maro tamin'ny olona namonjy anjavy fitoam-pivavahana zany no sitrana fa tsy nasiana fidorina vavolombelona moa tamin'izay satria mbola be dia be ny zavatra ho ataontsika teto dia androany akio zany a aza misy mavalina ny aretina mahazo anao na dia aretina kesy bitika azy androany oka hiandrandraan'Andriamanitra ianao fa hanasitrana anao izy hanasitrana anao izy asioteka mafy be amen hivavaka ho anareo aho dia hositranan'Andriamanitra ianareo ary tsy hoe ny aretina ihany no hositranina marina fa resaka fanasitranana ny marary no tena hoe bazan'izao toroteny izao fa na dia io olana misy amin'ny fiainana io azy dia azon'Andriamanitra esorina ny fomba magaga androany dia androany asioteka mafy be tompoko ny matoka miteny hoe tsy mitsahatra intsony ny fanasitranana ataon'Andriamanitra ho an'ny olona marary satria efa nasain'Andriamanitra raitsy to nasain'Andriamanitra nientiny Jesosy Kristy tamin'izy nomboana teo ambony azy fijaliana tamin'izy nokapohina amelon'ny nanomboana azy teo ambony azy fijaliana ny aretina rehetra mpahazo ny zanak'olombelona na ny rofo rehetra talohany natokavan'i Jesosy azy dia nampitondra faminaniana any Isaia mpaminany mihitsy Andriamanitra tamin'izany voalazo amin'ny Isaia 3:20 andiny 5 sy 5 zao le faminaniana nampitondran'Andriamanitra ny Isaia hoy izy nitondra ny arentsika tokoa Jesosy andiny 5 tapafarana ary dia kapoka tamin'i Jesosy no nasitranana antsika dia no amafisy Petera izany any Petera 2:2 andiny 7:20 hoy Petera ary izy nitondra fahotantsika tamin'ny tena teo ambony hazo mba ho fatiny amin'ny ota isika fa ho velany amin'ny fahamarinana ary ny dia kapoka taminy no nasitranana anareo no zany rehetrarehetra zany riavana no zany teny zany dia tsy niemotra intsony Andriamanitra fa ny tahoam-pony dia hoe hositraniko daholo ny olona rehetra izay marary ka mino a Jesosy na hoe manatona Jesosy tsy mifidy aretina hoy Andriamanitra fa na inona karazana aretina dia hositraniko daholo ary tsy mifidy olona ihany koa tsy mifidy olona ihany koa aho hoy Andriamanitra fa na iza manatona Jesosy dia hositraniny daholo androany zany amafisiko hositran'Andriamanitra ianao hositran'Andriamanitra ianao raha fitinina zany ny afatra dia tsotra mpanasitrana ny olona marary Andriamanitra mpanasitrana hatramin'ny taloha izy ary mbola manasitrana hatramin'ity androany ity misaotra an'Andriamanitra ao fa tena maro be mihitsy reo olona zay narary fa nihositran'Andriamanitra tamin'ny fomba magaga tsy takatra ny saina izy rehefa nanatona Jesosy indrindrindrindra taorina ny vavaka zay natao ho an'izany olona izany raha nanasitrana izy taloha ela be raha nanasitra'Andriamanitra tamin'ny andro nandalovany Jesosy raha mbola nanohy fanasitranan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo apôstôly ary mbola nampiseho fanasitrana ihany izy tamin'ny alalan'ny mpanompony androany zany azo antoka fa na iza na izy anareo izay marary amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana ianao
ho sitrana ianao. Ary misy avanao marary any tokantrano any irenao ho sitrana ve izy? Tonoko amin'ny anarana Jesosy ho sitrana ny avanao, ho sitrana ny avanao, ho sitrana amin'ny anarana Jesosy. Asio teka mirefitrefitra ry havana malalo. Halleluja. Tsy saretina tsy hositran'Andriamanitra androany. Zay ny marina. Ndao tsika mbola teka ihany ho an'Andriamanitra. Fa ny condition efa dia ity. Mila manana finoana ianao fapahana sitrana tokoa Andriamanitra. Mila manana finoana ianao fa efa nomen'Andriamanitra ray, nomen'Andriamanitra ray tsy to an Jesosy lay hery sy lay fahefana entina manasitrana ny olona marary. Ary efa olona marobe nositran'i Jesosy tamin'ny fandalovantety ambony tany. Ary mila manana finoana ihany koa ianao fa efa nataon'i Jesosy passation tao amin'ireo apôstôly tamin'ny mpanompon'Andriamanitra ny hery sy fahefana manasitrana. Ary zany mahatonga mpanompon'Andriamanitra amin'ity androandroany ity masay mivavaka ho anareo, masay manasitrana anareo, satria mino aho fa amin'ny alalan'ny vavaka ataoko dia hiatefana aminareo ny hery fanasitranana. Ho sitrana ianao zay marary, ho sitrana ianao zay marary. Hitantara kely aminareo fa tamin'ny herin'ny androany tolakandro ny toroteny tao ampasamalo izay mivady dia akory ny zavamagaga fa nisy ramato anankiray efa ela be izy no narary. Iny ila tena niny zany a mangotsokotsoka manataina, tsy misy fitsarana, efa mambola maro mangotsokotsoka manataina. Ary mijaly be mihitsy izy akoatrany hoe amin'ny alina indrindraindrindra rehefa mandeha tongotra. Dia tamin'io andro alahady tamin'ny herinandroany arivo dia tena nijaly be hony izy raha niala tany tokantranony nandeha namonjy fotoam-pivavahana natao tao pasamalo. Fa tao anatin'ilay vavaka natao dia sitran'izy. Amen. Tena li izy ihany koa moa Andriamanitra manana fotoanany. Fandrandray tokoa nge mamonjy fotoam-pivavahana ihany ny olona sasany fa tsy mety sitrane. Misy mpanompon'Andriamanitra ihany efa mivavaka ho azy fa tsy mety sitrane, satria io raha matoa io olona mivavaka pasamala efa ela be fa tsy mety sitrana mihitsy. Fa rehefa tonga tany zahay dia asa zay ngamba ny finoana tao anatiny hoe pastera be mihitsy mivavaka ho anay dia mivavaka ho ady ho sitrana. Dia tao anatin'ilay fotoana tokoa sitrana izy, jory vavolombelona izy, niala 100% ny fanantenana tao amin'ny tenany, tena henony salama ny vatany. Ka androany anareo raha manam-pinoana dia zao ny lahateny nataon'i Jesosy. Raha mino anao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana izay marary rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy hivany olana amin'ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy mendrika omena fagagana ianao. Ho tanteraka amin'izay mino zany. Asia orakoraka mafy be. Halleluja. Amen. Hivavaka ho anareo aho amin'izao fotoana izao. Apetrao eo amin'ny finoana tananao. Raha manana olana fa raha possible apetrao amin'ny fatra marary ihany koa ny tananao. Na ino naretina na nanahoana sy nanahoana fisehon'ilay aretina dia androany tsy misy hoavahana. Zay rehetra toka mamonjy aty fotoam-pivavahana ity ho sitrana daholo. Amen. Miala aminao androany ny aretina eo amin'ny tenanao ray manontolo hatrety tatapon-dokatra any Paladis. Ny aretina any amin'ny tova rehetrarehetra ny ohatra hoe marary ny tova pisefony ho sitrana ianao androany, hoe marary ny tova-panao androany, na misy aretina hafa toy ny fivitosana eo amin'ny tenanao ho sitrana ianao androany. Amen. Tsisy olona tsy hositranina androany. Mino ka dia miteny, mino ka dia milaza, ary mino ka dia mivavaka ho anareo. Taka izany ihany koa anareo ny tokantrano any ho tokany aminareo any ny hery fanasitranana. Apetrao amin'ny fatra misy marary anao tananao ho tokany aminareo any ny herin'Andriamanitra mamaolana. Apetrao amin'ny fononao tananao dia hivavakatsika. Raha io misaotra ny amin'ny fitiavana lehibe izay fanitiavanao anay zanak'olombelona.
misaotra fa Andriamanitra mpanasitrana ny aretina rehetra ianao ary araky nambaram-panomponao teo dia hositranao daholo androany ny olona rehetra zay marary efa nomenao an Jesosy zanakao ilay tokana ny ary sy fahefana manasitrana ny marary koa zay rehetra mino an Jesosy amin'ny androany ity dia hositrana daholo izy rehetra ary satria efa nomeny Jesosy ny mpanomponao ihany koa ny fahefana sy ny hery efa vita amin'ny passation melon'ny akara Jesosy any an-danitra dia hositrana daholo ny olona rehetra marary manarika ty fotoam-pivavahana ity amin'ny anarana Jesosy mandidy ny fanahy mafarofy ao miala amin'ny olona rehetra zay marary fanahy mafarofy lehibe ny mpitondra aretina roaky anareo miala amin'ny olona rehetra zay marary sy traniko ny olona marary sy traniko ny vatantenany olona na ny tenany olona na inona aretina na inona fanatanana sitrana amin'ny anarana Jesosy izy miala ihany koa eo amin'ny tovam-pananana tovam-pisefonana tovam-pandevona-kanina zay rehetra mety herin'ny aretina miala amin'ny anarana Jesosy sitrana amin'ny anarana Jesosy ny marary elatra amin'ny aretina bitika kely azy anio sitrana daholo ny marary reo aretina milaza azy goavana be tsy sitrana hatramin'izay sitrana amin'ny anarana Jesosy izy sitrana amin'ny anarana Jesosy izy matoky fa anao zavatra lehibe aminao Andriamanitra misaotra tompoandriamanitra lay tsy miova ho malisan'io ary mandrakizay ianao misaotra ny amin'ny fanasitrana magaga ataonao reo manana olana ihany koa raha eo raisiko reo olona ireo entiko anatrianao na inona olana misy fagagana lehibe ho famonjena azy misy fagagana lehibe ho famonjena azy misy fagagana lehibe amin'ny anaran'i Jesosy ho famonjena azy misaotra tompo misaotra mideranao Andriamanitro fa lehibe ianao fa lehibe andao atsakatsika ny tanany fa lehibe ianao mideranao Jesosy magaga ianao Jesosy io amen miderana Jesosy tompo magaga ianao Jesosy io miderana fanahy masina mahery ianao mahery ianao halleluja halleluja miderana fanahy masina mahery ianao masinao raha eo misaotranao ny mpanomponao ny amin'ny afatra nampitondrana ho ateo mikasika ny amin'ny fanasitranana avy any aminao zay tianao ho tanterahana amin'ny olombelona rehetra
ary androany dia misaotra anao sahady aho ny amin'ny herin'ny fanenao masina izay mikasika ny olona mba tonga ny olona ino fa mpanasitrana ianao ary mbola mpanasitrana manaka ankehitriny. Misaotra anao ny amin'ireo olona marobe sitrana misaotra ray malalo sitrana tompoko ome voninahitra Andriamanitra izay sitrana mifoafoataka izao ny tananareo e natsapa fa sitrana atao vambony be mihitsy ny tanana atao vambony be omena voninahitra Andriamanitra marobe noho ny teo aloha ny sitrana androany ho anareo ny tokantrano any e marina fa tsy tamasoko ianareo marina fa tsy nikasitanana anareo aho fa mino fa isy herin'Andriamanitra nasitrana anareo any. Halleluia. Ary ho an'izay manana olana dia mino ihany koa fa hamonjy anareo Andriamanitra. Sambatra anao izay toka teto, sambatra anareo nandre zany afatra zany fa tena hovonjen'Andriamanitra ara-baky teny. Fa vorefikevitra ny tehako ao. Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sady zany ve. Halleluia. Omena ny tompony voninahitra. Andao tsika amin'izao fotoana izao anao hira anankiray tena entsika midera ny tompo mame voninahitra ny tompo satria nafinaritra be ny fiarahantsika tamin'Andriamanitra androany. Ary amin'ny fotoana manaraka oriany androany mbola afinaritra be mihoatra noho ny androany. Vitsy manao amen. Ny finoko angera lasina bavy ny finoko izay fantantarako tamin'ny nampanompon'Andriamanitra marobe henoko mihitsy teny nataon'Andriamanitra ato anatiko hoe arakaraky ny andehanany andro volana taona dia miamitombo ireo zavatra lehibe sy magaga ampanaoviko anao amin'ny alalany vavaka ataonao ho an'ireo olona ireo, ho an'ny olona rehetra. Amen. Tsy nitantara zany tampanompon'Andriamanitra marobe raha tsy efa tsapako hoe tena marina le izy ary dia andray an'izany fahasoavana zany ianareo. Ka raha toka entina ireo fotoana manaraka dia mbola eotra noho izay nomen'Andriamanitra androany no mbola omen'Andriamanitra anareo. Alefary hiterana tompo isika amin'ny alalan'ireo tompo tarika reto samy mandray anjara tsy mijery azy ianareo, tsy mijery to mijery fety.
hitsakisao Haleluya. Toizatrany ihany tehaka ao ho an'i Jesosy zany fa tsy ho an'olona. Alléluia. Dia mahazo ny toerantsika tompoko. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ny tenako raha mijoro manatrika itona izany. Tonga moa ny fotoana androany sy araka izay daty efa mifanomezantsika fa anokanantsika andro izay alorantsika fanomezana ho an'izany vady dia tsy iza koa izany fanimponim-pon'Andriamanitra raha indrindra efa velona ny taolo fahavady noho ny antony manokana dia izao hoe noho ny fitsingerenan'ny taonany naterahany izy ireo. Amen. Satria isika mivolana metahaka an'izao tsika no mankalaza an'izany manolotra fanomezana ho an'izy ireo. Noho izany zany dia tonga ny fotoana izay anokanantsika ary anolorantsika izay fanomanitsika. Gambo ianao mety androany vao tonga eto mety tsy hainao ny programa rehetra momba an'izany. Fa manetana anao anefa na dia hita mihitsy hoe tsy niomana azy ianao fa androany ianao vao tonga azo atao sakanao anao ny tsy mandroso ety anoloana fa mandrosoa ety anoloana ianao. Amen. Amen. Mandrosoa ety anoloana ianao dia azonao tolotra tsisy valopy izay fanomezana tianao ho an'izy ireo. Dia manaraka izay ihany koa mino fa samy efa nanomantsika rehetra dia eny am-pipetrahana eny zany tsisy hitsangana fa androso ety anoloana daholo tsika. Sa tsy izany? Izy izao ny tsy androso raha nametraka fanontaniana ma tsy hankizany tsy androso dia tsisy nanangatanana. Fa mino izany fa ty miditra amin'ny folo ty dia ho hafa kely fa androso daholo no fitiavantsika andreo mpanompon'Andriamanitra ireo. Amen. Amen. Satria tahaka ny itiavantsika an'i Jesosy ihany no itiavantsika an'izy ireo. Satria ireny dia solotenan'Andriamanitra izay mikolokolo ny ara-panahinao ho any amin'ilay fiainana mandrakizay ka hoy aho hoe raha mbola misy azonao atao dia ampio ihany aloha ny any aty valopy ihany. Satria mino fahitahin'i Jesosy ianao zany sa tsy izany? Sa tsy izany ka amin'izao fotoana izao ara dia androso zany ireo avy any arina mandroso aty aloana zany dia miainga avy hatrany ireo namantsika izay mitondra ny sobika izay anolorantsika amin'ny famezantsika zany dia ataontsika eto zany ny sobika anankiroa asiantsika elanelany kely tsara ato dia ianareo rehetra avy ato amin'ity ilany ankavanako ity tonga dia mandroso ianareo dia miverina makaty. Ianareo izay ato ankavia rehetrarehetra ato mandroso ianareo dia miverina makany. Tsy misy mifanena amin'ny lalana mihitsy mba tsy hatarahintsika ary mba tsy hifandondona zany tsika. Dia izay no toromarika ka ao anatin'izay dia noho ny mahafety ny andro izay hita mihitsy hoe ankalaza mandroso noho ny fankalazantsika ny fitsingerenan'ny taon'izy ireo rahantsika mifaly amin'izy ireo mahafety ny andro izay dia mandroso moa zany ireo namantsika izay andray anjara amin'ny dimy rindra eto dia tsy hovariana amin'izy ireo ianao fa atolo tsara amin'ny fahamezanao mba tena mihitsy hoe faly miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo ianao ka aroso avy hatrany ny dian'izy ireo zany tompoko.
zany afaliny fa nahazo fitahiny novany amin'ny tompo natakaso toloko ka te hisaotrazy ao te hidera azy ao tsy miomby misitsiny ay fa mozika izo milaitro hiderako azy mangeta heta fiderana oe mangeta heta fiderana alefaso ny mozika evangelika iara amin'ny fety sy akana kere arivo fanomezana aza sivonahitra anandry amanitra Afy ao androany fa ifety sy ifaly hifoka famentana vonikandry sy anatra hiderany tompo hihira sy amby ao tsy mba vokonjokonjotsony satria olona efa voavonjo tsy maintsy fety ao mangeta heta fiderana oe mangeta heta fiderana oe alefaso ny mozika evangelika iara amin'ny fety sy akana aza sivonahitra anandry amanitra mangeta heta fiderana oe mangeta heta fiderana oe alefaso ny mozika evangelika iara amin'ny fety sy akana kere arivo fanomezana aza sivonahitra anandry amanitra
tsokary zareo dia isaorantsika n'Andriamanitra lehibe zay a dia amin'izao fotoana izao moa dia mandroso an'ireo groupy a 21 zany ka hatramin'ny 33 hiakatra ety anoloana zany dia ao anatin'izany ireo solotena ny entité tsirariavy a izany a hatrany amin'ny psykolaliady a ka hatrany amin'ny raim-pianakaviana dia mandroso anatin'izany zany tompoko dia ao anatin'izany a dia angatantsika izy mivady androso ety anoloana aka ny toerany a eto aloha tompoko manasa anareo mpanajana tompoko androso ety anoloana zany tompoko Alleluia. Dia isaorantsika n'Andriamanitra lehibe zay a dia amin'izao fotoana izao moa zany tonga ny fotoana izay ahafahantsika miray saina tsika fiangonana eto Andorakely izay miditra amin'ny folo zao a iray saina hivavaka an'izy ireo tsika. Amen. Satria moa ny vavaka dia anisany zavatra lehibe indrindra izay hita mihitsy hoe manandanja ary anisany hita mihitsy hoe atateraka ny vina sy ny programan'izy ireo arak'izay a napetrako ny tompo ao am-pon'izy ireo ka hitsangana zany tsika rehetra amin'izao fotoana izao a hitsangantsika dia hivavaka tsika dia atolory ety anoloana ny tanantsika fa hivavaka an'izy ireo tsika dia zay fantatrao moa zany napetrako ny fanamasinao anatinao a ho an'izy ireo andrano satria mino fa efa niomana ny amin'izany tsika dia tonoiny eo anatrehan'Andriamanitra fa na inona inona hoentintsika eo anatrehan'Andriamanitra an'izy ireo a dia mino fa amin'ny fotoana izay tian'Andriamanitra tanterahana azy dia ho tanteraka izany ka hivavaka tsika rehetra atsotray aty aloha ny tanantsika zany. Raha eo misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray zay amin'ity fotoana androany ity tonga ny fotoana tompo izay raisanay fiangonana Andorakely miditra amin'ny folo hivavaka ho an'izy mivady reto eny atrehan'izao fitsingerenany taona nahaterahan'izao. Andriamanitra ny angatahako aminao dia niterizan'izy ireo amin'ny fahasoavana ary indrindra ihany koa fa ny ampitombonao Andriamanitra ny fahasoavanao izay fa napetrako amin'izy ireo ka hitombo isan'andro isan'andro zany Andriamanitra ary ny angatahako anao ihany koa tompo eo amin'ny vina rehetra izay irin'izy ireo ny fampandrosoana ny asanao ny fanjakanao na eto Antananarivo na manerana amin'ny faritany enina dia mino Andriamanitra ho taterahanao eo amin'ny fiainan'izy ireo zany ary mangataka aminao ihany koa hafana masina meo azy ny hery sy tanjaka meo azy ny fahasalamana
meo azy ihany koa Andriamanitra ny tolotsaina lalina avy aminao isan'andro sanany fanahy masonao voninahitra ny anaranao. Fa ny herin'ny osina kosa ny asana devoly ny fanahy ratsy rehetra dia hozonika amin'ny anaran'i Jesosy, tsy havita ny asa ratsiny eo amin'ny fiainan'izy ireo izany nandronalina, fa hotahininao izy, hotahinao ihany koa ny zanaka aman-jafiny rehetra, ho voninahitra ny anaranao Tompo. Dia mankasitraka anao indrindra izahay, mena voninahitra ianao Andriamanitra, fa na inona vavaka na sandratra ireo fiangonana miditra amin'ny folo izao ho an'izy mivady ireo, dia mino Andriamanitra ho taterahanao izany, voninahitra ny anaranao Jesosy, averina anao ny voninahitra Andriamanitra ny saotra ny dera ny aja, mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia isaorantsika n'Andriamanitra lehibe zay izanika amin'izao fotoana izao moa dia misy an'ireto namako ihany koa izy fandimy anay anjara fitenenana eto ny amin'ny andro malaza tahaka an'izao dia omeko an'izy ireo avy hatramo izany ny micro tompoko. Alleluia. Mazao ny toerantsika tompoko. Fiadanana ho sika rehetra tompoko. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Miala siny ny tenako raha mijoro aty anoloana. Mijoro isolo tena atsika rehetra. Hitondra teny eto anatrehan'ireto ray aman-drenitsika rehetra. Ety am-piandohana dia tsy hainay tsy hisaotra an'Andriamanitra amin'ity andro an'io ity. Misaotra an'Andriamanitra tokoa isika satria andro lehibe loatra ity andro androany ity. Izay natokantsika hiarabana indrindra anolorantsika fanomezana ho an'ireto ray aman-drenitsika ireto. Noho ny amin'ny fahatratraran'izy ireo indray ny daty nahaterahany izay tombonandro nomen'Andriamanitra azy. Miara-paly amin'izy ireo noho izany isika satria tokony hanao izany loatra satria sambatra loatra isika nomen'Andriamanitra azy ireto. Satria isika no mbola toy izao, mbola tafazoro tsara amin'izao fanompotsika an'Andriamanitra izao dia nohony amin'izy ireo sy ny fikarakarany sy ny kolokolon'ny ara-panahy isika ary izany indrindra no mahavelom-pisaorana antsika an'Andriamanitra androany noho ny amin'ny nanomezana an'Andriamanitra azy ireo atsika. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ianareo ray aman-dreny, ianareo zoky mahazandry, ray mahazanaka, reny kibo sy kitapon'ny finosana, ianareo mpiara-miasa rehetra amin'izao fanjakan'Andriamanitra izao. Miala siny ho ihany tenako raha hitondra teny satria ny teny mena mety mahasolanga ary ny tsiny koa mety mahazokoka izany no ialana ny tsiny aty am-piandohany. Miala siny satria tsy dia mpandahan-teny ny tena fa nomena teny androany, nomena fitenenana androany hiteny eto anatrehanareo ka dia mijoro ary indrindrandrindra manoloana ny eto ray aman-dreny izay loloavina tapony loha ary indrindrandrindra isaorantsika an'Andriamanitra ho iateo ny fananantsika azy ireo. Ray aman-dreny isan'ny tompoko, miarahaba anareo izay tratra ho andro an'io izao. Na dia efa ny dify aza ny vaninandro dia mino afa tsy mahadiso anay raha androany vao iarahaba anareo. Miarahaba anareo izay tratry ny tsingerin-taona nahaterahana ary mirary koa zahay raha mirary ny mbola anomezan'Andriamanitra tombonandro lava anareo mivady ary dia ilay Andriamanitra izay niantso sy nifidy anareo ane no hanafy anareo fahaela velona ka dia havita maro amin'ireo adity aman'andraikitra izay napetraky ny tompo aminareo. Ary mandritry ny andronareo etỳ tany ane dia mbola ny tanàn'Andriamanitra no omba sy hitantana anareo ary ho tahaka ny nanambinan'Andriamanitra ny fanahinareo ihany no nanambinany nofonareo ihany koa. Dia izany indrindra no ijoroana eto ankehitriny, miara-miomby mpifaliana aminareo izahay ary manolotra anareo fanomezana izay vokatry ny fonay sy sanatria vao tsy rambiny tanana akory satria efa niomana nadritry ny andro maro izahay ka dia indro tompoko atolotray izay vokatry ny fonay androany, atolotray ampitiavany, atolotray ampanetretena ihany koa, tsy metriky ny voninahitra reo fa metriky anay izay manolotra azy kanefa dia atolotray ampitiavana, atolotray ampanetretena ary indrindrandrindra tompoko dia raiso ampitiavana mba ho voninahitra ilay Andriamanitra izay tompoitsika ary dia engany izay rehetra iriny ny fonareo sy izay rehetra voatononay tamin'ny alalan'ny vavaka teo dia ho tanteran'Andriamanitra aminareo tokoa ary dia ho tafiana fahaela velona nareo, tafiana tanjaka sy hery fahasalamana. Izay no teny tsotra sady fohy nampitondrana tamin'ity an'io tika dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy.
Alleluia. Mitsorety moa zany tenako misolo tena ny mivady. Misaotra an'Andriamanitra izahay fa lehibe ny fahasoavany aminay. Ka dia nomeny tombonandro avelomany izahay ka natratra tokoa izany tsingerin-taona naterahanay izany. Raha matoa vaty moa zany dia 12 taona tamin'ny 7 volana Mey teo. Ary ny tena kosa dia 14 taona tamin'ny 20 volana Avril teo. Misaotra azy zahay satria nomeny hery sy tanjaka. Ary nonay fa mbola anome tombonandro velomana. Mihoatra lavitra noho zany izy ahafahanay miasa ho an'Andriamanitra ary miasa ho anareo fiangonana. Ka dia ny tompony mena voninahitra. Misaotra anareo ihany koa tamin'izao androany izao nanokana ty androany ity ho fiarabanareo anay noho ny fitiavanareo sy ny aja sy ny voninahitra nomenareo anay. Ka dia misaotra tompoko. Misaotra ny amin'ny vavaka. Misaotra ny amin'ny teny izay nataony resolotenanareo teo. Voarainay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary misaotra ihany koa ny amin'reto fanomezana amina sibika nomenareo anay reto amin'izao vaninandro zao hoe izay azo lazaina hoe fa sarotra kanefa mbola nafoy vola mikarena ianareo dia hoy zahay hoe onerin'Andriamanitra izay laninareo tompoko. Ary nitsodrany nataonay tamin'ny fiandohany taona ka hatramin'ny androany ho tanteran'Andriamanitra aminareo tompoko. Ka dia misaotra sy makasirika indrindra. Manarak'izany misy aty mofomamy ty moa zany manoloana anay ny voasoratra ato zany dia izao fa zay tahinao Jehovah dia voata mandrakizay. Tantara voalohany toko 7 andeha 7 ianareo sotenanareo moa no nisafidy an'io teny io ka dia misaotra anareo tompoko fa dia ho tanteraka aminay tokoa zany zay tahinao Jehovah dia voata mandrakizay. Ary tsy hoe aminay mivady ihany no tanteraka izany fa ho tanteraka amin'ireo zanaka vinanto zafikely. Fa zay tahin'Andriamanitra dia voata mandrakizay. Ary satria ianareo olon'Andriamanitra nomen'Andriamanitra anay ho zanaka tezainay mandra-patokan'ny Jesosy dia tsofiny arano ihany koa fa ho tanteraka aminareo io teny io. Koa dia manapaka izao mofomamy izao amin'ny anaran'i Jesosy izahay ho tanteraka amintsika rehetra ny zay tahinao Jehovah dia voatay mandrakizay. Amen. Mirary soa miraha fahasoavanao tsirena tompoko. Eny tompoko. Makasitraka antsika rehetra tompoko. Makasitraka ray aman-dreny. Makasitraka tompoko. Satria andro fety moa ny androandroany andaontsika hanao hira anankiroam-pifaliana tena hifaliana andihizana tena hiravoravona mihitsy. Ka dia alefa azy aiza ny mpitarika fiderana androso. Manasa antsika arany ndao antsika hitsangana omentsika voninahitra Andriamanitra satria izao sy anao ilay hotahina mandrakizay. Amen. Ndao arany aza misalasala mihitsy ianao manala an'izay manelingelina eo amin'ny manodidina anao tsy hoe ahilika anao ny namanao fa ohatra hoe kirarinao manahirana tsy afahanao mideran'ny tompo amin'ny tongotra sy ny tananao esory ny kirarinao tsy maniny. Raha ozy izy ianao hoe tery ianao kanefa tsy tia hanelingelina namanao afaka makeo amin'ny couloir eo ampovoantsika tsy manina mihitsy. Fa ny zava-dehibe dia izao hoe andeha izao sy anao ho fiderana ny anaran'Andriamanitra. Amen. Ndao ary tsika hidera hifaly ame voninahitra an'Andriamanitra anandratra azy amin'ny avy indrindra. Ndao ary.
Thank you.
tupsik, ubin tupsik, dera tupsik, aero tupsik, dera ubin pasta tupsik. Terawam la guitare, terawam ni muziek, teraw ubiu matara tupsike. Siku
maka toerany tompoko soratsin'Andriamanitra ty fotoanandroany tena afantsika nanompon'ny tompo niaraka tamin'ny fifalian'ny fontsika amen na amen na dia izao no filazana apetraka amintsika rehetra amin'ny alakamisy zao fotoan-dehibe fahatsiarovan'ny kristianina rehetra ny miakaran'ny tompo tany an-danitra sa tsy zay le izy no zany amin'ny alakamisy zao dia misy fotoan-dehibe eto amin'ny 12 ka ilazao ny namantsika teo aloha fa tsy mbola voalaza ry zareo fa somary fandisy kely ny filazana napetrako amin'ny alakamisy zao zany fotoan-dehibe eto fotoan-dehibe eto amin'ny 2 ary irarina soa daholo zay rehetra tonga eto a mbola ndray mihoatra no zay fandraisiny androany amen na zay zany dia isika moa zany amin'ny maha-olon'Andriamanitra atsika dia miaza ao anatin'ny fotoam-pivavahana alady anankiray mba hamonjy ny roa ianao na le amin'ny 12 na le amin'ny 2 ora tolakandro fa misy zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika foana raha riva zao a dia alokana fotoana malokana ivavahana ho anareo mba ahafantsika tena ho kristiana mavitrika fiangonana mafana fo amin'ny fanaovana asan'Andriamanitra satria tsy avelantsika ho dilatra ty taona ity ianao mihitsy no ampiasan'Andriamanitra hamonjy fanahiny olona be dehibe zay zany tompoko fa dia faranantsika ny fotoana ny arantsika teto a andeontsika hitsangana misaotra Andriamanitra tsy to manome voninahitra anao Andriamanitra velona izahay fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana zay nitondranao anay androany teto misaotra sy makasitraka ny amin'ny tananao maherina tsotranao teto ka marary marobe no ny sotraninao olona marobe no ny vojenao afaka tamin'ny olana misaotra ihany koa ny amin'ny antso ny etsonao anay hiasa ho anao hampandrosa fanjakanao amin'izao vaninandro misy anay izao misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mirary soa samy tain'Andriamanitsika tompoko